Zoma faefatra ny volagna martsa roambropolo sy roarivo miarabanao tokasoa tagnatin'ny sampagna famparalam-baovao ny radio Antsony Filazantsara amin'ity androany ariva ity ny namanao be mitombo Arlene no an'olotra anao ny famparalam-baovao amin'ity androany ity. Ny lafiny sosialy no anamboatsika ny famparalam-baovao anao amin'izao fotoagna izao. Toy ny fanao isan-taogno rehefa ankatoky ny andron'ny valomarsa tahaka izao dia nagnatanteraka hetsika sosialy ireo fikambanan'ny vehivavy valomarsa eto Antsiranana ka nanolotra vary, savony ary vovon-tsavony ho an'ireo vehivavy misa 20 voafonja ao amin'ny fonjabeny Antsiranana sy ho an'ireo be antitra. Dia nitoriny Ramatoa Tsirinary Jiada, secrétaire général de la préfecture Antsiranana niaraka tamin'ireo vehivavy namany hafa ihany koa. Hely izo fafonay manolotra izy be mamelo zegny satria tsy hainay ny tsiatsiaronareo amin'izao fankalazagna ny valomarsa zao. Misy ny fankalazagna régional atao agny Nosy-Be, ny fatriviana Nosy-Be ankalazagna izy. Fa zahay tavela eto an-tanàgna atsika jiaby miaraka mankalaza ny eto an-toerana. Kiazany ilaizany zozavagna efa ny fonay manolotra izy. Atriky sy mifagnampy taratra ny fitovian-jo antoko ny fampandrosoagna lovain-jafy. Zegny ny tema ankalazagna valomarsa amin'ny taogno ty ay. Miavotsy zegny viavy miotra tia voatra amin'ny fiainana, mavelon-tegna, vogno ny fagnampy hiatriky mba hitaratry ny fitovian-jo antoko ny fampandrosoagna lovain-jafy. Dia magnantegna antsika jiaby koa samby afaka eto hampiatra zay lohahevitra zay amin'ny fiainana antsika mba hiavitra antsika amin'ny fiainana avy antsika amin'ny fampandrosoagna lovain-jafy. Ny antony izao hetsika izao ihany koa Ramatoa Anjarasoa Mampiona Noeline litra ity fizaragna ny fanomezana ho an'ireo be antitra sy ireo vehivavy voafonja misa 20 ao amin'ny fonjabeny Antsiranana. Fa hoavy fetintsika vehivavy tsy adignanay nareo ray aman-dreny no ranony pirigna nahitagna masoandro avy zay mitsidika anareo mitondra raha hely koa tsy rambeny tagnana boaka aminay vehivavy-ny valomarsa zegny zay tariny madamo député tsika vice-présidente l'Assemblée nationale Jocelyne Maximo zavy zay nitondra voatsirambeny tagnana hely ho atsika mba hiarahantsika amin'ny fetintsika jiaby zegny. Agnisan'ny nankasitraka izao hetsika nataon'ny fikambanan'ny vehivavy valomarsa eto Antsiranana izao Andriamatoa Gino Rarmandimby, contrôleur d'administration pénitentiaire Antsiranana sy ireo vehivavy voafonja ary ny be antitra eto Antsiranana. Agnisan'ny fiarahamonina koa na dia ty amin'ny tany somary teritery azy. Maniry ny fisaorana ary maniry ny afatra izay ampiteny amin'ny madame Védane sy madame directeur régional de population secrétaire fa izay anisany angadina anagna sy vila ahitana ireto famampiana reto misaotra izo be izo aminay zay zegny azo resibôlaki misaotra nare zafy misaotra nare zanaka raha vavy nahatsara zahay ato amin'ny toerana tô amin'ny andron'ny valomarsa zeo io zay tô mba tika bagna miaraka aminare fo izany efa tsy afaka tsy afaka niagnan'igny teny zany tele misaotra reo Andriamanitra hagnampy anareo jiaby tsiraikiraiky amin'ny asanareo, amin'ny zanakareo, amin'ny zafinareo koa. Mba atagnano karatra atanareo aminay koa atany zafinareo ndraiky zanakareo aminareo jiaby. Igny ny vôlagna Andriamanitra hagnampy. Jesosy hagnampy antsika jiaby. Zegny kile. Misaotra re zanako misaotra re zafike. Vanginareo matetiky zay tô yato. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika fanaontsika ny famparalam-baovao amin'ity androany ity. Nagnatanteraka fampiofanana makasiky ny infraction minière sy ireo antota taratasy ilaina sy tokony anagnan'ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny arenan-kibon-tany ka ireo polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena no nisitraka ity fampiofanana ity. Ny roa ny volagna martsa 2024 lasa teo natokana ho an'ireo gendarmerie pirenena tao an-tragnobozika no nagnatanteragna azy
ho an'ny polisim-pirenena kosa omaly fahatelo ny volagna martsa 2024 tao amin'ny fimpinonana tanteragna ity fiofanagna ity ka nitaliam-patry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano stratégique ato amin'ny faritra Diana niaraka tamin'ny bureau de cadastre minier de Madagascar nonagna totosa ity fampiofanagna makasika ny arena an-kibon-tany ity araka ny fagnazavagna nataon'ny Andriambolan'ny Rina aina taleny bureau de cadastre minier de Madagascar. Tsara fantatra momba ny arenan-kibon-tany ao anatin'izay moa ny taratasy ananan'olona hitrandraka eo koa ny fandikan-dalàna zay mety hitranga izay ny antony natao tetỳ amin'izay tamin'ny groupement ny gendarmerie eto Antsiranana tamin'ny trano zay. Nisy moa ny fampahafantarana an'zareo inavy le taratasy ananana raha ohatra ka hitrandraka arenan-kibon-tany ary taratasy io koa afana hitondra vokatra efa azo iny raha ohatra ka hifindra faritra zany. Zay zany ny zavatra niarana nanao niaraka tamin'ny talepatry arenan-kibon-tany sy niaraka arena stratégique. Namafisy ny ramatoa Marnas Edith Virginie talepatry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano stratégique aty amin'ny faritra Diana momba ireo endriky ny fandikan-dalàna izay mety ho hita amin'ny alalan'ny fitondrasana ity arena an-kibon-tany ity. Namafy ihany koa nireo fandikan-dalàna izay mety ho hita ao anatin'ny fitrandrana arenan-kibon-tany ary na ny fitondrana vokatra ihany koa dia efa namafisana ihany satria efa voalazany teo daholo hoe fiarah-miasa ho an'ireo gendarmerie izay manakana ny vokatra ny voka fanaraha-maso vokatra sy mivoaka ny arenan-kibon-tany. Mbola itoy foana moa zany fiarah-miasa eo nivoan'ny satria izay no antony mba hanatsarany miditra amin'ny fanjakana sy mba hampanara-dalàna koa ho an'ireo mpitondra vokatra sy mitrandraka fandikan-dalàna zany mitrandraka angambany dia maro ohatra ataontsika hoe amin'ny resaka fitrandrana zao dia mety hoe amin'ny resaka moa zany hoe tsy manodiditra ny tany hitrandrana na koa hoe tena miasa tsy ara-dalàna mihitsiny zany hoe mbola tsy formel akory le olona ka tena miasa tsy ara-dalàna dia amin'ny resaka fitondrana vokatra an-tsokosoko dia tsy fanana taratasy ary fanaovana poste déclaration koa ihany koa amany eo koa amin'ny tsy fanana-dalàna hoe zavatra hafa no entina zavatra hafa no déclaré dia koa ny quantité mbola miavy amin'izay zany tsika amin'izao sy nankasitraka izao fampahafantarana momba ny vokatra na ny arenan-kibon-tany izao ireo polisim-pirenena zay taritiny commissaire de police Rambo Igzo omaly tao amin'ny FIP Antsiranana. Androany moa nisy formation avy nataon'ny direction régionale ny mine karazana fampahafantarana fampitsahivana lalàna mifeny vokatra arenan-kibon-tany izay mivezivezy. Izy moa amin'ny ankapobeny karazana zavatra fatao andavanandro ary fa fampatsahivana moa sady fanamafisana ny fahalalàna ka isaorana zareo direction mine anome anay fahalalàna io. Io moa tena hanatsarana ny fomba fiasa ary ny tanjona moa mba ampidi-bola amin'ny fitapom-bola am-panjakana ny arenan-kibon-tany zay misy eto amintsika satria zahay eny amin'ny lalana no manara-maso ampina taratasy ny olona mifamezivezy mifamoive amin'ny lalana ka zany matoky izay atao polisim-pirenena fa hanampy betsaka ny fanatsarana miasa ny fiofanana zay naleon'ny zareo. Tapitra ny fampalama vaotsika tompoko lasy tompoko vavy mikasitrika anao nagnaraka hatramin'ny farany namanao be mitombo Arlin magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.